Imerintsiatosika indray no ametrahana ny tetikasa Tanamasoandro saika napetraka teny Ambohitrimanjaka raha ny fanazavana nentin'ny Angelo Zasy, minisitra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana androany alakamisy. Hanomboka tsy ho ela ny asa raha nambarany ary ny fametrahana ny trano-mpanjakana sy ireo ministera vaovao no lara-pamiana amin'izany fandrenana izany. Anaraka izany no manodidina azy. Raha ny fanazavana meny dia io toerana io no mahafeno fepetra rehetra taky ny tetikasa fantarana tanàna Antananarivo ity satria sady tsy lavitra ny renivohitra no malalaka sy fitsimponina. Ho avela tantera araka izany fikasana ny orina tanàna vaovao eny Ambohitrimanjaka raha ny fanazavany navesatra ny tetikasa sy mety andany fotoana hoy izy ny fanondrindrana ara-bola ireo tompon-tany anarivony misy eny an-toerana. Nikadina androany alakamisy tokony tamin'ny 9 ora latsaka teo teny amin'ny saranam-piaramanidina Ivato ny tendron'ny tatarom-piandrianan'ny Mpanjakavavy Ranavalona III. Taoriana nandresan'ireo tompon'andro raikitra-mpanjakana malagasy sy frantsay azy tamin'ny fomba ofisialy dia nentina tety tanàna maro eto Antananarivo ity vakoka miendrika satro-boninahitry ity anehoana amponina fatavavenana tanindrazana ny vakoka iray izay ambaran'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera fa mariky ny fiandrianana sy ny ampom-pirenena. Nanambara ilala tiana rakotina Hafindra Tonga ministra ny serasera sy ny kolontsaina andritra ny kabary izay nataony fa anisan'ny ataon'ny fanjakana lara-pamiana amin'izao fotoan'izao ny famerenana ireo vakoka maro sy mbola tavelany ivelany. Sy ny satro-boninahitry ny tatarom-piandrianan'ny Mpanjakavavy Ranavalona III ihany araka izany hoy izy no ampitiany fa mbola maro ireo vakoka tanaty lisitra izy takin'ny governemanta amin'izao fotoan'izao. Raha tsisy indray ny mety fiovana dia ho raikitra ihany ireo lalao roa hifanandrina Bariana Madagasikara sy ny elefanta ivoariana ny 12 sy ny 17 Novambra ho avy izao. Lalao izay tafiditra amin'ny andro 7 sy 4 amin'ny fantsanana amin'ny CAN 2020 sy 2021. Nicolas Dupuis mpananjatra ny ekipa nasional malagasy no nanambara io vaovao io androany alakamisy raha ny valiteny avy amin'ny Confédération africaine momba ny baolina kitra no nandrasana taorian'ny fangatana malagasy ny amin'ny anemorana ireo lalao ireo. Nambaran'ity teknisiana frantsay ity fa misy ny fikaonandoha isan'andro ataon'ny komite fandroana ny Fédération malagasy ny baolina kitra sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena entina nataterana ireo lalao ireo. Araka ny nambaran'ny loharano-baovao iray avy amin'ny Fédération malagasy ny baolina kitra dia afaka misidina miala ny lafrantsa ireo mpilalao malagasy na dia ao anatin'ny fihibohana aza ny any an-toerana.